Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Afaka atao reharevy ianao amin'ny fiavian'i Jesosy tompo. Afaka atao reharevy ianao amin'ny fiavian'i Jesosy tompo. Zany no fanontaniana izay avotran'izao mofinainantsika anio izao. Tesalonianina voalohany toko 2 ny andininy 17 hatramin'ny 20 farany. Nge vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorianay ianareo dia tsy noraisinareo ho tenin'olona fa araka izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa. Fa ianareo ry rahalahy dia efa tahaka ny fiangonan'Andriamanitra any Jodia izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ny nanjo anareo noho ny nataon'ny iray firenena aminareo dia sahala amin'ny nanjo ireo koa noho ny nataon'ny jiosy taminy. Izay namono an'i Jesosy tompo sy ny mpaminany koa ary nandroaka anay sady tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ary manohitra ny olona rehetra. Ka mandrara anay tsy hitory amin'ny jentilisa mba tsy hamonjena ireny, mba hameno ny fahotan'ny tenany mandrakarivo kanjo efa niara ny fahatezerana hatramin'ny farany izy. Ary izahay rahalahy, rehefa tafasaraka taminareo vetivety foana tamin'ny fanatrehana fa tsy tamin'ny fo, dia vao maika nitady sy naniry fatratra hita ny tavanareo. Koa naniry akany aminareo indray mandeha amana indroa izahay, dia izao Paoly, nefa nosakanan'ny Satana izahay. Fa inona moa no fanantenanay, na fifalianay, na satro-boninahitra reharehanay? Moa tsy ianareo eo anatrehan'i Jesosy tompontsika amin'ny fiaviany va? Fa ianareo no voninahitray sy fifalianay. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Afaka atao reharevy ianao amin'ny fiavian'i Jesosy tompo. Tena misaotra an'Andriamanitra ny apôstôly Paoly noho ny vokatry ny fitoriana ny filazantsara tany Tesalonika, ny amin'ny izay nandraisan'ireo kristianina ireo mpino tany Tesalonika ny filazantsara marina, vokatra mahomby, vokatra mampisaotra an'Andriamanitra no hita fa no raisin'ny fiangonana tokoa ny filazantsara. Eo dia vao marina mihitsy fa nandray ny tenin'Andriamanitra tsy toy ny tenin'olona fa toy ny tenin'Andriamanitra ireo mpino tany Tesalonika. Na eo aza izay rehetra mety ho hevim-petsy n'izao tontolo izao sy ny zavatra mifamaofao teto amin'izao tontolo izao, dia tsy nataon'ny fiangonana, tsy nataon'ireo mpino sakana ny nandray ny tenin'Andriamanitra. Tena zary lasa rehareha, zary lasa satro-boninahitra, eny, zary lasa ambara azy eto moa dia hoe fifaliana satro-boninahitra rehareha. Izany fandraisana ny filazantsara zany. Misy fotoana ny apôstôly Paoly tsy tafahoana intsony, tafasaraka tamin'ireto mpino reto. Maniry izy ny mbola hiaona aminy, saingy izao ambaran'ny apôstôly kosa fa tsy ny fiaonana aminy no zava-dehibe, fa ny reharehany ny amin'ireto mpino reto noho ny nandraisany ny filazantsara. Na tsy hiaona aminy intsony aza ny apôstôly Paoly, raha tsy maintsy tsy hiaona intsony, dia azo ny antoka, azo ny reharehana
hoy ny fiteny frantsay manao hoe fiera ny amin'ireo kristianina ireo izy no ny amin'izay nahafantarany fa nandray tsara ny filazantsara ireo mpino ireo. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy misy fifaliana ho an'ny mpitory filazantsara afa-tsy zany hoe mahita ny vokatry ny filazantsara, hita fa mandray tsara ny filazantsara ny mpino, hita fa mampiatra ny filazantsara ny mpino. Na ny apôstôly Jaona aza dia nisy fotoana niteny tahaka izany manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny filazantsara ny zanako. Ry havako malala ao amin'ny tompo, raha ho avy ary Jesosy Kristy amin'ny fotoanany, raha tsy maintsy ho avy ny tompo, afaka irehareana ve ianao izay hitoriana ny filazantsara eto isan'andro, ianao izay hitoriana ny filazantsara ao am-piangonana isan-kalahady, afaka ireharean'ny mpitory filazantsara ve ianao raha ho avy Jesosy Kristy tompo? Fa ianao dia efa nandray tsara ny filazantsara, ianao dia mampiatra ny filazantsara, ianao dia manaraka ny fampianaran'ny filazantsara, ianao dia vokatra ananana fanantenana, tsy mandiso fanantenana an'Andriamanitra, tsy mpiain'ny mpanadinika dia hoe nanaraka teto foana isan'andro, niainy tao am-piangonana foana isan-kalahady kanefa nandiso fanantenana tahaka an'ilay aviavy mandrobona, aviavy mibetany kapao fa manimba ny tany. Raha tsy maintsy ho avy ny tompo, ary tsy maintsy ho avy izy, afaka mba fiaira aminao ve ny pasteranao? Afaka mba fiaira aminao ve ny mpitandrina ao amin'ny fiangonana misy ianao? Afaka mba fiaira aminao ve ny mpampianatra sekolalahady, na mpianatra anao sekolalahady, ny birao an'ny sampana izay nitaiza ny kolokolo nanabe anao isan'andro nandritry ny fotoana lava tao amin'ny toerana misy anareo? Afaka fiaira aminao ve eo anatrehan'i Jesosy Kristy tompo ny mpanabe kristianina rehetra izay nandray an-tanana sy ny kolokolo anao ka afaka mirehare, afaka tsy mandiso fanantenana ny hafa ve ianao? Ny lalana tsy handosoanao fanantenana ry havako malala dia ny fampiaranao izay voarainao eo amin'ny fiainana andavanandro. Raha nandray isan'andro ianao ny amin'ny hoe aza mangalatra, dia te hahitanao tsy mangalatra ny tompo amin'ny fiaviany. Raha nandray isan'andro ianao ny amin'ny fanehoana ny fahamarinana, dia te hahitanao ho marina, ho olo marina, olona madio tanana ny tompo amin'ny fiaviany hitsara ny velona sy ny maty. Raha nampianarina anao isan'andro ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny fifankatiavana, ny amin'ny famelan-keloka, dia te hahitanao olon'ny fitiavana ny tompo, olona mamela heloka, olona mifankatia. Izany no tian'ny tompo andraisana anao amin'ny fotoana hiaviany, tsy sanatria ianao ilay ao anatin'ny fandavana ny tenin'Andriamanitra no tonga ny tompo, sao sanatria ianao ao anatin'ny izay fiziriziriny amin'izay heverinao fa mety ihany no tonga ny tompo. Aoka ianao ho mpino kristianina, azo irehareana, azo atao fifaliana, eny atao voninahitra mihitsy aza eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia n'Andriamanitra ireharean'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay satria nitaominao ka voataona. Misaotra anao zahay ny amin'ny teninao izay manentana ty anatin'ny fofanahinay fa Andriamanitra tsy manadino anay ianao. Andriamanitra mamangy anay amin'ny fotoana rehetra ianao. Andriamanitra mikaroka zavatsoa ho anay mandrakariva ianao.
dia efa hitanao sahady ny fitarainanay. Heninao ny antsoantsonay, reo rehetra mangetaeta mila famonjena, reo rehetra mitady ny tavanao Andriamanitra, mivavaka manokana izay Tompo. Ho an'ireo manana olana ara-bola, ireo izay asesiky ny tsy fisiana ny fahantrana lalina, hitanao ny fisondrotany vidim-piainana andro aman'alina, hitanao ny fahasahiranana ny fahaverezana asa, hitanao Tompo izay rehetra olana ara-bola ary mety misy manana trosa mihitsy aza amin'izao ora sy fotoana izao, entinay eo anatrehanao. Andriamanitra Tompo ny hareny ianao, any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy ka dia manantena anao zahay hiantsehatra. Aseho Tompo ny voninahitra ao, indrindra ho an'ireo izay mitaraina aminao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany misaotra raha io. Amen.